Efa miarahaba antsika rehetra izay manatrika an'ity fotoana ity indray izahay eto amin'ny Krista Ambasia Madagasikara. Androany tsika dia hivavaka. Hivavaka tsika ary matoa ianao eto. Manaraka anay eto dia fantatro izany fa manana hetaheta amin'Andriamanitra ianao. Manana hetaheta ianao amin'ny fiainam-panahy ary tadidio fa ny famindrampon'Andriamanitra dia miavao isa-maraina hozy izy. Matoa ianao zany tonga eto indray mbola velonaina indray ianao anaraka n'ity fandaharanay ity dia mbola misy ny famindrampon'Andriamanitra miaraka aminao, miaraka amintsika, miaraka amin'ity firenentsika ity. Ho afaly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ahako. Androany isika dia betsaka ny zavatra atao satria androany dia tontolon'andro feno fandresena. Averintsika indray tontolo andro feno fandresena ny tontolon'andro anao androany. Ary izao rehefa miara-mivavaka aminay ianao dia ataovy an-tsaina fa Andriamanitra mihaino antsika, Andriamanitra mihaino vavaka izy ary Andriamanitra mamaly vavaka. Avy hatranintsika dia hivavaka, apetrakintsika amin'Andriamanitra ity fotoana androany ity. Makasitraka anao izay ray tsara indrindra fa Andriamanitra tsara sy Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra feno fitiavana ary mpamindra fo tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Isaka yatakaramakatala rotoro pirikini seki yatakaramakatali ora matakaramakatala rotoro pirikini seki ritakarapoko yare ora natakaramakatala rotoro piriri. Mety hoe gaga ianao hoe inona zany fomba fivavaka zany fa zany atao hoe vavaka miteny tsy fantatra Andriamanitra dia miteny antsika mivavaha amin'ny fiteny tsy fantatra mba anorenanao any tenanao, mba koa afahanao miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Koa hivavaka tsika ary mivavaka amin'ny teny tsy fantatra. Hoy sakayataka ramatiri pirikana tokopoiare mikarasaraka rotolo poko yatiri pirikana tikari sakaratare mokoropoko ratalaka rotoro pirikani tikari saraka ratore piriare moka pakayataka ramakatalaka rotoro pirikana tokopoko sare sarakana takaramakatalaka rotoro pirikana tokoropaka yare makaratalaka rotoro pirikana takaramasirikiri kirikiyare kabanda takaramakatore pakayatakaramatiry piri misakaratakaramakatalaka rotoro piriyare mokoro pakaya saraka rotolo pakaya tiri pirikani tikarapaka yare mikarasara pirikiyara kanatakaramakarazaraka ratoro piri. Araka satria moa maraina ny andro dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny mbola velonaina. Makasitraka anao zay Andriamanitra lehibe anao, Andriamanitra velona anao midera sy mankalaza anao zay. Makasitraka anao zay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary misaotra anao zay Jesosy, misaotra ny amin'ny anjely zay mbola niaro anay tamin'iny alina iny. Makasitraka tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo ary misaotra fanahy masonao fa ianao mbola mameno anay amin'ity maraina ity. Alleluia, miraka natakayasarapiri tikarapakaya tokoromakatala rotoropaka isikirita ramakatale mikarapoko yari kanatikiri sakayara koropokora nikarapakaya sarapirikini tikirita karamatore tokoromakatala rotoropirikani sakarapakaratakaramakatale mikarasaraka rotoropirikana takaramakatala rotoropiri. Sokafo ny fonao, sokafo ny fonao, sokafo ny masom-panahinao amin'ity maraina ity. Fa tsy maraina ihany ny androntsika androany fa tontolo andro hoentintsika hoy isika teo hoe mandresitsika amin'ity tontolo andro androany ity satria ny fanahy masin'Andriamanitra miaraka amintsika. Alleluia, ny fanahy masin'Andriamanitra miaraka amintsika. Ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina antsika. Naiza misy antsika ninona ataonao zay tadidio, ninona ataonao dia misy anjelin'Andriamanitra manodidina anao ary ny fanahy masin'Andriamanitra mitari-dalana anao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Aza misalasala ianao antanio ny fanahy masin'Andriamanitra, inona no ataoko? Raha ohatra ianao ka ohatra ny hoe kivikivy, ohatra ianao ka hitanao hoe misy zavatra manakatsakana anao amin'ny fiainana ohatra ny tsy mampandroso anao zany,
dia atsory fanahy masin'Andriamanitra, antanio izy inona ny zavatra tokony atao. Ary izay atao amin'ny Kresta mba sy Madagasikara dia manampy ianao amin'izany. Ny vavaka izay ataontsika isa maraina dia manampy ianao an'izany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia, alleluia. Ka hiditra avy hatrany inona ny zavatra hoe vaovao entintsika androany maraina indray. Ny zavatra ataontsika androany maraina indray dia resakitsika momba ny fahasalamana. Inona moa ny hoe tonga dia resahantsika momba ny fahasalamana raha te handresitsika. Raha olona ianao zany hoe tsy salama ianao raha ohatra ianao ka matsiaro hoe manaintaina ny vatanao mety kivikivy ianao amin'ny fiainana, tsy afaka mandeha miasa ianao ny zavatra rehetra izay ataonao mety hoe tsy lavorary. Ary Andriamanitra mihitsy ny teny antsika fa itsika dia tokony ho salama hatrany. Amen. Itsika dia efa omen'Andriamanitra izany fahasalamana zany tamin'ny ao amin'ny Isaia 7:30 andininy fa 4:70 tany hoe tamin'ny testamenta taloha dia efa hita zany hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy izy amponiny no ilaza hoe marary aho, ny olona izay mitoetra dia voavela ny eloka. Zany hoe sitrapon'Andriamanitra zany no ahasalamantsika. Ary tsy ny vatana rery no tokony ho salama fa ny vatana salama, ny saina salama. Raha ohatra ka hoe miroro saina ianao ny sainao tsy mitombona ozy izy tsika fiteny malagasy dia tena tsy mahavita ninina ianao. Ary indrindra koa nefa tadidio fa manana koa tsika fahasalamana ara-panahy. Fahasalamana ara-panahy io no mitondra antsika amin'ny ambara tonga ambonimbony kokoa, ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra ambonimbony kokoa, ahafahantsika manana le fandresena zany amin'ity tontolo andro ity. Azahoantsika le fitahina raha toantsika ka mifandray amin'Andriamanitra. Dia izay ny afatr'Andriamanitra androany hoe ny tsy izy ilaza hoe marary aho. Alleluia, amen, amen, amen. Dia zao amin'ny testamenta vaovao na hoe fifanarahantsika vaovao amin'Andriamanitra dia misy teny ihany koa amin'ny Jaona Jaona 7:1-2 dia izay miteny hoe ry malala mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao. Amen. Tahaka izay hanambinana ny fanahinao. Amen. Zany hoe dia zao raha toa ianao ka mivavaka, raha toa ianao ka mifandray amin'Andriamanitra, raha toa ka hoe misy izay hoe famindrapon'Andriamanitra izay aminao dia zao ho ambinina koa ianao ara-panahy voalohany indrindra, ary ho ambinina ny fahasalamanao, azo fahasalamana ianao. Ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsara ny hoe hositraniny ianao fa tsara kokoa ny hoe salama ianao. Zany hoe tsy misy fahasalamana. Ny fanahin'Andriamanitra izay ao aminao mitondra an'izany fahasalamana zany. Ankehitriny tsika dia zao miala ohatra ny hoe miala amin'ny aretina anankiray ny Covid ohatra, miditra indray tsika ny hoe mpox, nefa tadidio Andriamanitra efa momba anao. Amen. Andriamanitra mihitsy nefa miaro anao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Ao Matthieu jerevantsika Matthieu 7:10 dia 9 dia miresaka izy amintsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy mpanompon'Andriamanitra rery ihany fa aminao io, ianao io izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia manome afatra. I Jesosy Kristy mihitsy no niteny sitrano marary ozy izy. Amen. Atsangano ary maty ary diovo ny boka. Amen. Rehefa nahazo maimaim-pona ianao izy dia oka amin'ny maimaim-pona. Mety nisy mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho anao, ho amin'ny fahasalamanao, sitrana ianao, nahazo maimaim-pona ianao. Ankehitriny anjaranao indray manome maimaim-pona. Zany fahasalamana zany, ny fahasalamana zany dia tena hoe sitrapon'Andriamanitra, satria
raha ohatra ianao ka hoe mararirary, ahoana no ahafahanao na dia hideran'Andriamanitra ary ianao mety kivikivy ianao. Ozy izy ianao tena tsy mahazo aina mihitsy ny azy zany, tena tsy ao mihitsy ny azy zany, kanefa izao ny fanahin'Andriamanitra izay ao aminao. Ozy izy ny fanahin'Andriamanitra izay nanangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty, io indray mbola mamelona antsika, mbola manome hery antsika mba hitsangana antsika. Amen. Koa zao maraina izao dia izao, Andriamanitra momba anao, Andriamanitra mitahy anao, mitahy antsika izy amin'ny alalany izao hoe vavaka maraina izao, dia Andriamanitra mitondra fahasalamana ao aminao, mitondra fahasalamana ho antsika tsirairay avy. Koa izao raha ianao mahita an'ity fotoam-bavaka ity, asaony namanao, satria en direct tsika mivantana tsika izao, asaony namanao anatrika mivantana an'izao fandaharana izao, fa hivavaka tsika ho anao, ho amin'ny fahasalamanao, ho amin'ny fahasalaman'ny tokantranonao, ho amin'ny fahasalaman'ny fidiram-bolanao. Alleluia. Masakayata karamatiri tikarapakayata karamakatala rotoropiri mikara sakara takaramakatala rotoropiri mikara toroporo koroto koromakatala rotoropakayeta karamakasale mikara sakara makatala rotoropiri kanatokopakaya sakara makatale mikara sakara takaramakatala rotoropiri yare. Misy ny atao hoe confession na fanekempinoana izay anisany ataontsika ato amin'ny fiangonana Krista Ambasia Madagasikara. Tsy hoe kory fombafomba izy io, fa Andriamanitra mihitsy no mifandray aminao rehefa ohatra ianao ka manana an'izay finoana izay, ka miteny avoloaka ny vavanao izy. Ohatra mitenitsika, fiainana mandrakizay no miasa amiko. Teneno zany amin'ny tena hoe resy lahatra ianao, fa ny fiainan'Andriamanitra miasa ato aminao. Tsy manaiky aretina sy soritra aretina amin'ny vatako aho. Zany dia mila teneninao. Rehefa hitanao hoe manaintaina ianao, raha hitanao hoe marary ianao dia teneno. Tsy manaiky ny aretina, tsy manaiky ny soritra aretina ato amiko ambony noho ny satanany sy ireo singa rehetra ato amiko, satria ny singa rehetra ao aminao mba fantatrao ve fa misy singa n'Andriamanitra ao aminao, satria ozy izy hoe ianao dia tepolo ny fanahy masina. Zany tepolo ny fanahy masina ao aminao zany mahatonga anao mahery, mahatonga anao afaka miady amin'ny aretina, ary mahatonga anao mandresy. Ka noho izany avoay amin'ny vavanao hoe tena ambony noho ny aretinahako, ambony noho ny olanahako, ambony noho ny fanaintainahako, mandresy ahako, mandresy androany. Alleluia, alleluia. Osakayata koromakatiri tikarapakayata karamakatiri pirikanantakapase sekaratakaromako barakanatiri piri tikaratakaramakatalaka rotoro makarasoro barakanata karamakatiri pirikanotokopore misakara takaramakatala rotoro piriare. Mbola manasanao ako zareo ty ato amin'ny Facebook ty hitanao koa misy mivatana koa ao amin'ny YouTube amin'ity fandaharana voamaraina ity hoe vavaka sy fifadian-kanina eto amin'ny Krista Ambasia Madagasikara. Izahay eto zany dia mampirisika ianao hivavaka isan'andro san'andro. Misy olona zany miteny hoe ny vavaka hono mampalemy, malemy saina ny olona mpivavaka, lasa mahantra ny olona mpivavaka. Tsy ekentsika zany. Ny vavaka dia mampandresy antsika. Ka noho izany dia hiditra avy hatrany ny hoe rapsôdia amin'ny fahamarinana izay ataontsika androany. Ny lohateny zany hoe rapsôdia ny fahamarinana androany zany dia hoe mitombo hatrany ary mandresy hatrany. Hitanao amin'izany zany fa hoe ny vavaka izay ataonao mampandresy,
ny devoly ozy izy zany atao amin'ny baiboly ny devoly dia tsisy ataony raha tsy hoe miriorio ohatra ny lioany izy mitady izay harapany. Zany hoe inona moa zany harapany zany? Ny harapany dia zao mitondra anao izy amin'ny aretina, mitondra anao izy ao amin'ny tsifisiana, mitondra anao izy ao amin'ny fakiviana, mitondra anao izy amin'ny fahalemena. Ary indrindra indraindray izy tena mamono mitady hamono anao mihitsy. Kanefa dia zao ny tenin'Andriamanitra, ny Andriamanitra dia mitondra anao amin'ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mitondra anao amin'ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Kovakitsika zany ny inona moa izy teo, ny rapsodia izay hitantsika androany zoma fasivy ny volana janvier, volana vaovao ty okantsika iove, okantsika iova amin'ny toetsaintsika, oka isorintsika zany hoe fankalana ny fivavahana zany, oka ny finoanan'Andriamanitra no ameno antsika. Amen. Ny hitantsika zany ivavakantsika dia rentsika ny amin'ny Isaia toko fahaenina andininy Isaia azafady Isaia toko fasivy andininy fahaenina. Ny andro son'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy ananana fahataperana. Tsisy fahataperana. Eo sahatsika dia efa miteny tsisy fahataperana ny fiadanana. Indraindray tsika mieritreritra hoe za ngamba ny efa nanana fiadanana fifaliana kely tamin'ny faran'ny taona izy tamin'ny taom-baovao dia ngamba ny azy zao hiditra amin'ny fahoriana. Tsisy fahataperana hoy ny soratra masina ao amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba ampiorina sy ampitoerana izay amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasari-piaron'i Jehova tompo maro no atateraka izany. Aleluia, aleluia. Tsy hoe kory hoe marina fa hoe ianao mety nanapa-kevitra ianao izy ianao hoe za dia iroso amin'ny fiadanana, za dia iroso amin'ny fandresena, fa nefa kosa dia zao Andriamanitra mihitsy, Jehova mihitsy ny atateraka an'izany ao aminao sy ny ankohonanao. Hoy ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Krisy mamakafaka an'izany: toetran'Andriamanitra ny fitombona, ny zavatra rehetra mifandray amin'Andriamanitra dia mitombo, ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia izany no ijoroana. Tombontsika, mitombontsika hoy ny tenin'Andriamanitra sy ny fakafakan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsisy zavatra tsy mitombo zany. Raha ohatra ka ny zavatra ka tsy mitombo dia miaina izy ary farany izy dia maty. Ka itsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia mila mitombontsika, mitomboa amin'ny vavaka, mitomboa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mitomboa amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, mitomboa ianao amin'ny ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, dia ho hitanao ny fiainanao fa mandeha any amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Amen. Ny fiainanao tsy mipetrapetraka izany, fa ny fiainanao dia feno voninahitra. Amen. Feno fitahiana. Amen. Ary ho salama lalandava ianao. Aleluia. Toy ny fitombon'ny fanjakan'ny Kristy ozy izy sy ny fiadanan'i Kristy tsy misy fiafarany, dia tsy tokony misy fiafarana koa ny fitombona eo amin'ny fiainana sy ny fanapana ary ny fiatraikany etonao. Amen. Amen. Tahaka ny fitombona eo amin'ny fanjakana Andriamanitra, dia tsisy koa izy fiafarany eo amin'ny fitombonao. Aleluia, aleluia. Betsaka ny azo resahana an'izany. Raha ohatra ianao araka ny tenentsika teo mifandray ara-dalàna amin'Andriamanitra, amin'ny fo madio ianao, mifantoka amin'ny ten'Andriamanitra ianao, dia hitombo ianao. Hitombo ianao amin'ny asanao, tsy kivikivy zany intsony ianao, tsy hiteniteny fotsiny zany intsony ianao hoe madinika aho, hoe kely aho, hoe
ory aho hoe fa ianao dia tombo hatrany, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa mpandresy itsika. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa mitombotsika. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa voninahitra makany amin'ny voninahitra amin'ny fiainantsika. Koa maninona ianao mbola kivikivy, maninona ianao mbola tsy sa milaza an'izany. Koa ankehitriny dia araka ny efa nataontsika teo zany dia asiantsika vavaka toy an'ilay teo. Za mamaky dia ianao mamerina. Ray malalo, misaotra anao nanome fahasoavana hitombo, tsy misy fiafarany, tsy misy fetra ny fiatomboko. Ny fiatomboko zany mitombo hatrany, ny fandrosoko ary ny fahombiazako, satria noho ny herin'ny fanahy masina dia mandresy mandrakariva aho amin'ny fanapahana, amin'ny fahendrena ary amin'ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Averintsika indray vitany amin'ny rapsodiny fa lazalazanao indray momba ny fiangonana Kresta Ambasia Madagasikara. Eto Antananarivo moa zany zao efa misy anay fiangonana Kresta Ambasia Madagasikara. Ny iresantsika eto zao dia eto amin'ny Kresta Ambasia Madagasikara eto Ambohibao, eo ampitany station Total mora hita be raha avy aty Antananarivo ianao dia midina amin'ny akavanana ny station essence Total, dia izahay amin'ny akavia amin'ny 2e étage. Misy koa any Ivato, misy any Analamahitsy ary misy ao Analakely ao ambony fisakafoanana izay maika. Ny fitombavaka anay eto Ambohibao dia isaka alarobia hariva amin'ny 4 ora dia isaka alahady amin'ny 5 ora. Manasanao zany, manasanao ho tonga amin'izany satria tenin'Andriamanitra dia miteny hoe aza manao toy ny fanaony sasatsasany fa tongava mivavaka. Amen. Ka amaranantsika nyity fotoana ity dia hivavaka sahady isika, hivavaka isika, vavaka ataontsika elaelitsika zao maraina zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Maisakay atakaramataraky tsika iratore moko takaramatiri-pirika ny sikarapakayare makaratakaramakathalaka koropoko yare makaratakaramakathalaka rotoropirika ny takarapakaya sakaramakathalaka rotoropiri mikaratakaramakathalaka rotoropako ya takaramakatale tokoropoko ya sakaramakathalaka rotoroporo karatakaramatiri tikarapakaya sakaranantakaramakathalaka rotoropiri karatiri tikarapakayare makarasaraka rotolo poko ya takaramakathalaka rotoropiri kanatakaya sakaramak makaratakaramakathala pirika na tokopayare morana sakaya takaramakatharaka rotoropiri mikara sakaramakathalaka rotoropiri kana takaramakathalaka rotoropiri yare. Mivavaka ho anao ianao zay manatrika anay io, ianao zay manaraka anay io, ianao zay mivavaka miaraka amiko io mivavaka ho anao mba fanan'Andriamanitra ameno anao androany tontolo andro. Ny fanan'Andriamanitra manaraka anao, mitaridalana anao androany tontolo andro, ary ny herin'ny fanahy masina mahatonga anao mandresy amin'ny zavatra rehetra izay akasainao atao. Fa miaraka amin'Andriamanitra tsy misy hoe tsy mahomby zany, fa miaraka amin'Andriamanitra dia mahomby hatrany. Alleluia, mahomby hatrany ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Feno fitahiana anao ny andronao androany, dia feno fitahiana na inona ataonao dia fitahiana, manana ambiampy ny andronao androany. Ny andronao androany dia feno fandresena. Amen. Ny sakatsaka nataon'ny Satana sy ny devoly amin'izany dia tsy ambinina, tsy manan-kery, satria efa mifanan'Andriamanitra no efa mameno anao. Dia tsisy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha Andriamanitra momba anao, iza no atohatra anao? Tsisy matohatra anao. Mandehana kasahiana, masahy anao. Ny fanan'Andriamanitra mahatonga anao
say anao zavatra rehetra, koa mifalia ianao androany tontolo andro. Efa tonono sahady araka ny teneniko teo hoe manaova fanekempinoana. Faly androany, mahomby androany, feno fitahiana androany, salama androany. Alleluia. Misakayatakaramatiripirika ritekerepakayare mokoropakayasakaramakatalakarotoro Pikaratakaramakatiripirika nisekeretakaramatare takaramakatiripirika natakaramasakaratakaramakalakarotoropiri mokorapakayatiripirika natakayasiripirika noteire mikarasoropokoyotokoromakatalakaratarapiri mikarasakaratakaramakatalapirika natakayasoropokoratare mikarasarapakarasiripirika natakaratikeremasikiyatere mokorapakayatakaramakalakarotoropirika nitikiripikayase mirakanatakaramakalakarotoropakayatakatale mirakanatakaраmasiri sikaratokoromakatalakaropokoyasakaramakatalakarotororopiri mirakanatakaramakalakarotoropirika natakaramasiripirikayare morakaratakaramakalakarotoropikayatiri Tikarasore pekaratare mikaratolo pekaratakaramakatalakarotoropiri irana sakayatakaramakalakarotoropiri mety hoe nifoy ianao andro amin'ny maraina, mety hoe kivikivy ianao, nefa zao tadidio ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny fanahy masina, ny herin'i Jesosy Kristy miaraka aminao, mahatonga anao mahery indray. Alleluia. Teneny hoe mahery hoy ny baiboly hoe ny mahantra hiteny hoe manan-karena ary ny marary hiteny hoe mahery teneny manan-karena mahery feno ny herin'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra nge manampy antsika, mitondra antsika amin'ny fahombiazana amin'ny fanan'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra mivavaka ho antsika, mampianatra antsika izy, mahatonga antsika izy hitadidy ny tenin'Andriamanitra. Ka noho izany mahereza tsany. Mbola mampirisika anao raha izao ianao vao manaraka anay, zareo ny ty fandaharana amin'ny vantany ty midira ao amin'ny Kresta Ambasia Madagasikara. Zareo zany oky anao fa isan'andro izahay amin'ny ora toy izao, ny maraina toy izao, dia miaraka aminao mivavaka eto. Alleluia. Raha ohatra ianao ka mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia averezo zao vavaka atao zao. Mino fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Mino koa fa Jesosy Kristy dia matika analevina. Ary mino fa mitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Mino fa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra izy, ary mahita ny zavatra izay ataontsika izy. Ary androany ahako dia raisiko ho tompo sy mpamonjy Jesosy Kristy. Alleluia. Matokisa fa zanak'Andriamanitra ianao, matokisa fa tsy tahaky ny taloha intsony ny fiainanao, fa hiova ny fiainanao, tsy tahaky ny taloha ny fiainanao. Alleluia. Dia arasahady ivavaka farantsika dia izara ny fahasoavantsika rehefa avy eo. Makasitraka anao zay ray tsara indrindra, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra izay niarahanay teto. Misaotra fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra mahery ianao, ary Andriamanitra mivavaka sy mpamaly vavaka ianao. Koratoa zay ka nivavaka androany, ary tsy izao maraina izao ihany fa mivavaka zay ozy izy ny teninao tompo hoe mivavaka aza mitsahatra mba tsy hovoa amin'ny fakapanahy. Dia hivavaka isan'andro izahay, hivavaka ny maraina, ny atoandro, ny hariva izahay, mba hahafahanay mandresy tontolo andro, mandresy ny tontolon'andro anay androany. Tontolo andro feno fahasalamana, tontolo andro feno fitahiana,
fahombiazana, fanambinana, tontolo andro feno fahendren'Andriamanitra izay, andeha ao anatin'ny fahendren'Andriamanitra izay, dia hitombo be dia be ato aminay, mandeha amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany izahay, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo ny anaovana izany vavaka izany. Alleluia, amen, amen, amen. Izara fahasoavantsika fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, dia toetra ato amiko, toetra amin'ny ankohonako, toetra amin'ny fiangonana, toetra amin'ny firenentsika malagasy, anio ary mandrakizay. Amen, amen, amen. Alleluia. Manantena ny hitanao amin'ny alahady ahako ato amin'ny Kraistabasia aty Ambohibao na Kraistabasia any Analakely. Ny any Analakely dia manomboka amin'ny 7 ora maraina, ny eto Ambohibao dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Tahiny tompo tanteraka ianao. Amen, amen, amen. Bababande, Andro Satarabarababa, Oriba Babande. Thank you for our special blessings today on the nations of the world by the power of the Holy Ghost. Peace to the nations. Salvation to the nations. Righteousness to the nations. Healing to the nations. By the power of the Holy Ghost. Prosperity to the nations. The power of the Holy Ghost. Every nation. Every nation. Mighty name of the Lord Jesus.